La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchanao ni Vaovao. Tsy azo hidivirana intsony ny fiatrehana ny fifidianana efa vonona na ny ara-teknika na ny ara-bola ho ireo firenena sy vondrona iraisam-pirenena mpiara-miombonantoka amintsika malagasy. Fifidianana filoham-pirenena izay efa nandrasan'ny vahoaka malagasy efa antonany maro izay ahafahany manilika ireo mpitondra izay tsapany fa tsy nitondra fombiazana tamin'ny fitantanana andrara-panjakana. Samy vosolo tena avokoa ireo mpiamana ao amin'ny komina miisa 720 ao amin'ny distrika 4 faritra Morony Manina andritra ny fihaonam-be paritry ny antoko ny malagasy miara-miainga tanterahana tany Ambositra Omaly fa 17 ny volana Jolay. Faritra satroka bonetra irendray no hitondrana fanadihadiana fohy mikasika ny asa madinika izay ho tanterina ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alaitsy. Voskatso sport extrême ny parapente ny mikasika izay fanatanjahantena miaro fialamboly izay no entina aminao anatin'ny ity fampahalalam-baovao ity ihany koa. Ary farany any ivelany any Egypte dia islamista miisa 570 no voaheloka ho faty androany izy ireo izay voapanga ho mpikambana ao amin'ny vondrona mpampiororo any an-toerana ny antsipiren'ireo aviatrany. Miaraba tompoko kilasy tompoko vavy tonga sondray ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany ety ampiandohana ihany koa no ialana tsiny ny amin'ny mety fanelingelena nateraka ny feo noho ny tsy fahasalamana. Ny pejin'ny politika avy hatrany kosa no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity androany ity. Tsy azo iodivirana intsony ny fiatrehana ny fifidianana efa vonona na ny ara-teknika na ihany koa ny ara-bola ho ireo firenena sy vondrona iraisam-pirenena mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka amintsika malagasy. Fifidianana filoham-pirenena izay efa nandrasan'ny vahoaka malagasy antaonany maro ahafahany manilika ireo mpitondra izay hita sy tsapa ny tsy fahombiazany amin'ny fitantanana andrara-panjakana tato anatin'ny efa taona mahery izao ary matoan-datsoratry Andry Rarison. Tokanana avokoa izay rehetra azo tokanana na zava-bitany tsy miankina zany sy folisan-jaton'ireo fitokanana atao ireny. Fitokanana zava-bita sitrany ay ilazana sy sehoana amin'ny vahoaka fa mbola eto ao na dia efa takona tanteraka sy lavitra amin'ny fon'ny vahoaka aza no mifamparitrana aingana azy. Navoaka amin'ny piray antoko ho fatabahoaka voatsela iny ireo fomba maloto maro karazana natao mpitondra SVM sy mbola tohizana hatramin'izao. Dia mbola andrasan'ny voakatrany no fanadihadiana nataon'ilay bienko sy izay mety ho ataony manoloany ireny vaky am-Batolampy nataony rabaripolina ireny. Entsakilan'izany efa tonga ihany koa ny farany ho an'ny mpitondra SVM efa tapitra raha teo ny fitopiasana. Ilay vahoaka mpampindrana fahefana raha teo efa tofoka sy leo ka tsy atao mahagaga raha samy mitady izay ho arapany sy mifanipaka ny toerana toy ny valalan-karona ireo samy SVM ankehitriny. Voaporofo ihany koa izao izay efa nambara teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TVFM matrizay fa antoko politika efa nahazo fahefana vao natsangana ka tsy nanana olom-boafidy fa olom-boavidy ny maro mandrafitra ty antoko SVM ity ary mpitady tombotsoa manokana no namenony trano. Hany ka rehefa ho rendrika ny sambo ndao zato izy samy manafitra ny ainy. Tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho e. Izao nefa raha n'ilay tokony lazaina fa matanjaka lasa zary mitanjaka. Hainy antanjana sy fomba fiasan'ity antoko ity tsy nisy afa-tsy ny fampiasana ny fitantanana andrara-panjakana anatavenana ny ambadidain'ny antoko amin'ny kiantranantrano, ny didijadona, ny kolikoly, ny akamakama. Izy rehetra aza moa ity tsy mifankahazo intsony sy mifamelam-pitoerana nefa ny hevitrevitra ery ny gabariny amin'ny hoe fanajana lalàna, ny ady amin'ny kolikoly sy ny hoe fampandrosoana ifotony ny sambatan'olona amin'ny tivina fisan-dratana 3 ny ohatr'izany very vahoaka dia mbola azo itokisana.
Fa samy voasolo tena avokoa raha mpikambana atao amin'ny commune miisa 420 ao anatin'ny distrika 4 amin'ny faritra Moronmani nandritra ny fionam-beparitry ny antoko malagasy miaramiainga izany tanterahana atao ambositra omaly zoma fa 17 ny volana jolay tany an-toerana ary Mikael Ramarla. Tonga maro nanatrika ny fionam-beparitry ny antoko malagasy miaramiainga ireo solitena ny antoko ao amin'ny commune miisa 420 ao anatin'ny distrika 4 ao amin'ny faritry Moronmani omaly zoma fa 17 jolay nandritra ny fionam-beparitry ny antoko malagasy miaramiainga tao ambositra. Samy nitondra ny tatitra ny zava-nisy teny anivon'ny commune nisy azy avy ireo solitena tonga nanatrika ity fionam-be ity. Raha mbola maso manokana zany dia anisany atao hoe miroborobo ny MMM atao maso ary nisy manateny izay fa hatramin'izao zany dia olona ireo dia mbola tsy miova. Ny atoko MMM izay atoko tena notohoanantsika ary anisany tantara ngamba milaza fa anisany nametaka an'izay toerana avy dia amin'izay ny distrika ny Manadena ary amin'ny distrika ny Manadena dia ny commune telo dia atoko MMM no lany ao ny maire ary tsy lany ary dia makety eto amin'izao fotoana izao hiaraka amintsika MMM. Adidin'ny antoko malagasy miaramiainga ny manamafy sy manentana hatrany ireo mpikambana ny foto-kevitra hijoroan'ny antoko. Lehibe indrindra amin'izany ny fanajana ny lalana velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Nanamafy ny fahavononan'ny antoko hiatrika fifidianana efa hatramin'ny ela manoloana ny tranga iainan'ny firenena ny antoko. Hoy ny mpandrindra ny antoko malagasy miaramiainga ao amin'ny faritry Moronmani. Ny tiana ho tenenina dia hoe velona ny antoko malagasy miaramiainga raha atao faritra Moronmani sy ny faritany Fianarantsoa ary efa vonona ny hiatrika ny fifidianana izay ohatrentsika ho atsihoatsy dia nisy moa ny fanakalozan-kevitra, nisy ny fanazava-kevitra nahafantarana fa hoe ny foto-kevitry ny malagasy miaramiainga dia mijanona hatrany amin'ny hoe fampijoroana fanjakana matanjaka ahafahana mampandroso vahoaka ary indrindrandrindra fiarovana ny vahoaka ao anatin'izao tsy fandriam-pahalemana sy tsy fampandrosoana misy eto firenena izao. Ka dia izahay atao faritra Moronmani zany efa vonona amin'ny angady sy ny arona raha izay ny malaza azy amin'ny fiatrehana fifidianana. Ny mpandrindra nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga Ramarson Laurent no nitarika izany fionam-be izany. Ito ihany amin'ny faritra maro manerana ny nosy izao ny fionam-be ataon'ny antoko malagasy miaramiainga. Ho fanomanana ireo mpikambana amin'ny fiatrehana ny fifidianana tsy maintsy atrehan'ny vahoaka malagasy tsy ho ela. Fa iverina eto andrainy vohitra isika tsy namaly ny antson'ny HFI na nietsika ho an'ny fanorenana ifotony ny vahoaka n'Antananarivo androany vitsy ireo olona tonga teny an-toerana nanotrina izay fihetsiketsehana no kasain'izy ireo ny tanterahana teny amin'ny lapan'ny tanàna izay. Yves Richard. Taorian'ny fampafantarana ny fahazoan'ny HFI nanetsy-bahoaka ho an'ny fanorenana ifotony ny fahazoan-dalana anatanteraka fitokonana eo amin'ny tokotany malalaka ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo omaly. Androany ny fotoana ny fanomezany mpitarika ny HFI nanetsy-bahoaka ho an'ny fanorenana ifotony ny vahoaka n'Antananarivo ifampiresahana makasika ireo teboka voizina izy ireo fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ilain'ny firenena ankehitriny ka hitondrany fanitsiana sy fanakianana. Lohalarana amin'izany ny fanemorana ny fanatanterahina ny fifidianana sy ny firosoana amin'ny fanorenana ifotony mialohan'ny andraisana ireo hevi-dehibe makasika ny fiainana amin'ny pirenena. Raha ny tsikaritra teny an-toerana androany raha toka tamin'ny 7 maraina ny fotoana ny fanomezan'ny HFI ny vahoaka tsy nasarikolona ny fihetsiketsehana no kasain'izy ireo atao. Tamin'ny 12 orana nandalovana teny an-toerana toy izao ampisehoana amin'ny sary izao ny olona sy ny maripana teny an-toerana na ireo mpikambana mpitarika ny hetsika aza tsy tazana nanafana sy nanentana ny fotoana. Fanontaniana mipetraka ny hoe inona ny tena tanjon'ny famorim-bahoaka kasain'ny HFI nanetsy-bahoaka ho an'ny fanorenana ifotony atao amin'izao ankatoko ny fanatanterahina ny fifidianana izao. Raha nefa nampafantarina hatrany tsy tokony ho isintsony ny fanakorontanana ny fanatanterahina ny fifidianana araka ny voalaza ny lalam-pandrenana.
Fanatanterahana androany ny hackathon ny fifaninanana manao application numérique izay ampisy ny fifidianana mangarahara eto amin'ny firenena. Tanora malagasy maro no liana sy nandray anjara tao anatin'izany. Miantarandrianaivo. Tanora malagasy maro no tonga nandray anjara tamin'ity fifaninanana karakarain'ny OP na ny hetsiky ny pirenena entanina ny tontsaina androany ity. Hackathon, fifaninanana izay ho an'ny mpikirakira teknôlôjia, fanaovana application numérique iray mikasika ny fanatontosana fifidianana mangarahara no nanaovana fifaninanana. Fikaondohan'ny ekipa maromaro zany ekipa maromaro mijery hoe ohatry ny ahoana ny application numérique ho afaka ampiasain'ny olona ahafahany miatrika ny fifidianana. Ao anatin'io zany application numérique ho amboarin'io misy ny fampalalana rehetrarehetra tokony ho fantatry ny olom-pirenena zany hoe ny lalàna amin'ny feny fifidianana ohatra, ny mombamomba ny kandida rehetrarehetra hirotsaka fifidianana ohatra, ary indrindra koa ny andraikitra tokony ho raisin'ny tsirairay raha sendra misy ny zavatra hitany hoe ohatrany tsy mety raha fahafantarany ny lalàna efa ampahafantarana azy ao anatin'ny application numérique io dia misy ny fanoron-dalana azy hoe ahoana ny tokony ataony mba hampiakatra izay fampahafantarana izay hoe misy olona tsy manara-dalàna amin'ny resaka fifidianana. Tanjona amin'ny hetsika ny fampirisihana ny tanora andray andraikitra eo amin'ny fiainam-pirenena raha ny fanazavana. Mahavelom-bolo anay ny karakarana an'ity fifaninanana ity satria raha tamin'ny voalohany ny eritreritra izay fa 12 ihany no isan'ny mpifaninana ho raisina dia noho ny abetsaky ny olona nisoratra anarana nefany dia nakarinay izay izy izay ka nataonay ho lasa 20 ny isan'ny mpifaninana. Izay 20 tiako tenenina izay dia ekipana ankizy 20 zany hoe anatin'ny ekipa iray mety misy ankizy 3 hatramin'ny 5 dia ekipa 20 zany no mifaninana amin'izao fotoana izao. Isan'ny foto-kevitra ijoroan'ny OP ny fitakinan'ny mangarahara raha mpitso no fantatra ny vokatra ity fifaninanana ity izay hoentina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM. Lafo Vaovao tanteraka kosa indray mbola mafampanatra eto ny raharaha amin'ireo olana amin'ny fitrandrahana tsy manara-dalàna ireo azo ao amin'ny faritra Fanalamanga natratrarana manodidina ny 110 gony tamin'ny herinandro itseo. Tena toerana ary Albertin Ramelerivo. Ny hazo kesika no latsibatra amin'ny fitrandrahana antsokosoka ao amin'ny Fanalamanga. Mandina miisa 100 gony no tratra tamin'ny herinandro teo. Raha ny fanadihadiana natao dia 5,000 ariary no ivarotan'ireo mpitrandraka ny iray gony amin'ireto mandina ireto ary amidin'ny mpandray ho 3 alina ariary rehefa tonga aty andrenivohitra. Hatreto miisa 110 gony no efa tratran'ny orinasa Fanalamanga tamin'ny fitsirenana nataon'ny tompon'andraikitra. Vokatra avy amin'ny paina angalana izy io ary le hazo na le hazo kesika maniry ino no tapahan'le olona anaovana an'io mandina io. Rehefa nanao ny fisafona ny mpiara-miasa dia nahita tobina mandina betsaka izay any amin'ny faritra fantatsika zona rozy foana moa zany ary amin'ny commune Amboasary dia natratrarana an'ireto izay miisa any amin'ny 100 gony teo tamin'ny herinandro lasa teo. Ary tena mirongatra dia mirongatra izay filaza izay satria efa arak'ilay miakely sy miena le faritrala dia efa io indray zany zao no marombotra ny olona maka sy lizy ary lizy zany fantatsika fa tena fandrobana ny orinasa Fanalamanga mihitsy no ambadika le izy. Tsy kely lalana ny ratsy mbola betsaka ihany ny mpanao na dia efa tranga fampito izay natratrarana an'izy ity dia mbola misy foana ary efa miezaka izay miara-misalama ireo tompon'andraika ity fotony na ny anivon'ny filohan'ny fokotany zany na ny anivon'ny any amin'ny maire ny gendarmerie amin'ny fiara-miasa fiara-misalama ny fiarovana faritrala amin'ny fanenjehana ny fanaovana mandana tahaka izao. Etsy ankilany misy ihany koa ny famaritana ny tany sy fametrahana borna izay tsy fantatra ny manao izany. Amin'ny andro alina no misy mametraka izany. Efa misy ny fiara-miasa eo anivon'ny orinasa Fanalamanga sy ny fananantany raha ny nambarany teo anivon'ny ministera. Amin'izao fotoana izao zany efa miara-miasa akaiky ny orinasa Fanalamanga sy ny ministera ny tontolo iainana, ny avoary ary ny ala indrindra ny ministera chargé des forêts. Mazava ho azy moa zany fa ny tutelle n'ity Fanalamanga ity dia ny finance, ministère ny finance sy ny MEF zany. Dia efa miara-miasa akaiky ny foncier sy ny ministère sy ny orinasa Fanalamanga amin'ny alalan'io problème natany io. 1974 no date de création ny PRRM. Ny tany alohan'izay zany efa mazavy fa ny aorianan'izay efa misy fiaraha-miasa akaiky misy inventaire irahan'ny orinasa Fanalamanga ny foncier sy ny forêt.
ny fitiliana ireo toerana izay mafana amin'ny fanaovana mandina sy ny fiarah-miasa amin'ny zandarmaria-pirenena ny antoerana no paikadina petraky ny orinasa fanalamanga amin'ny fiarovana ny faritrala mba tsy hisian'ny fitrandrahana ny sokosoko toy izao. Toerana ihany koa ny sehatra ahafahan'ireo mpiangala ny fanatanjahantena misehatra amin'izany eto amintsika, eo ihany koa ny ady an-trano eo amin'ireo mpitarika ny federasiona isa tokony ireo no nivoatra nandritry ny fanambarana izay natao ny fivondrona be ny mpanao fanatanjahantena omaly. Aro avy hatrany fanadihadiana mikasika izay. Federasiona 12 no miady an-trano eto Madagasikara, kianja miisa 5 no lasan'olon-tsotra raha ny eto Antananarivo manokana. Mikorosy fana ny tontolon'ny fanatanjahantena amin'izao, mahatsiaro tena ho miafy araka izany ireo mpanao fanatanjahantena na eo aza ny finiavana, izay no nambaran'ireo fivondrona be ny mpanao fanatanjahantena androany. Totongana amin'ny fanatanjahantena matomena mpitoerana sy miady mpitoerana ny rehetra. Izay no mahatonga anay hoe efa tsapa zany fefandohalika ny rambary, efa hopotika ty fanatanjahantena ty, ka raha vao tsy mijoro ny mpilalao, ny mpisehatra rehetra, ny mpakafy, ny mpitarika rehetra, dia ho simba tanteraka ary mitovy amin'ny fiainan'ny malagasy isaky ny mihetsika dia hiady an-trano ny mpanao fanatanjahantena. Omeo sehatra izahay, omeo ny rehetra izahay fa vonona hiaro ny vononam-pirenena malagasy amin'ny taranja rehetra. Izay no ankatao. Manoloana izany, namoaka fanambarana ny fivondrona amin'ny mpanao fanatanjahantena amin'ny taranja maromaro, nanambara fa ny fijoroan'ny mpitondra vaovao azo avy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no vahaolana ho fanarenana ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Hiady foana ho an'izay fanatanjahantena izay mandra-pahatonga an'izay etaetana izay hivaly tsirairay fahazahoana ikanja, ny fahazahoana fitaovana, ny fametrahana ny tontolon'ny fanatanjahantena misehatra amin'ny tokony ho izy. Izay no antony hoe zao zay no miady an'izay. Fanatanjahantena sehatra tsy azo tsinitsoniavana eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana ny tanora mba tsy hironana amin'ny zava-mahadomelona. Fanatanjahantena izay fomba iray ihany koa ahafana mitondra fampandrosoam-pirenena ho any amin'ny matianina tanteraka. Fa manjaka tanteraka ihany koa ny asandalo amin'ny komina Ambohimilanja distrikt'ny Manandrina ankehitriny araka ny fitaraina ny ben'ny tanàna any an-toerana. Manjaka ihany koa ny fanafian-dahalo sy ny fandrobana na amin'ny atoandro izany na amin'ny alina. Etsakirany ihany koa dia miravoravo tanana tanteraka ny mpitandro ny filaminana manoloana izany. Aro avy hatrany ara izay vaovao mikasika ny tsy fandriam-pahalemana any Manandrina izay. Mitondra faisana noho ny afitsoko ny tsy fandriam-pahalemana ny mponina ao amin'ny komuna ambanivohitra Ambohimilanja distrikta amin'ny Manandrina ao amin'ny faritra Morony Mania. Araka ny fanazavana, tsy vitany mangalatra sy mandroba ny fananan'ireo mponina ny dahalo, fa manaisitra ny haindreo sendrazy ihany koa, toy ny tranga farany zoma fa 20 ny volana Jolay lasa teo, izay nafatesana olona iray nandritra ny fanafiana nataona dahalo mahery ny 20. Araka ny fanazavana, miravoravo tanana manoloan'izay tsy fandriam-pahalemana ny antoeran'izay, ny tompona andraikitra isan'ny tokony indrindra ny mpitandro ny filaminana. Zavatra tsapa dia toa miravoravo tanana ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao, na misy asan-dahalo mavaivay ary iatsoana ady fagnandrinan'ny fokon'olona sy ny dahalo ary atsoina ny mpitandro filaminana dia toa manao izay tsy hifankatrarana amin'ireo dahalo ireo zany asana hoe matahotra dahalo koa ny mpitandro filaminana ka dia tsy hitany vahoaka hoe ny aia koa no hatsapazana zany amin'izao fotoana izao dia miantso an'izay tompony andraikitra mpitandro filaminana izay mba handray ny andraiky ny tanteraka fa tsy vitany very fanagnana fotsiny vahoaka zany zao fa dia sady very ny fanagnana sy ny arena no fohy ny aigna tsy misy tsisy olovan'ny taranaka mihitsy zany na ny sasarana rehetrarehetra. Araka ny fanazavana hatrany, tsy ny komuna Ambohimilanja irery ihany fa ireo komuna miisa 12 ao anatin'ny distrikta ny Manandrina ankehitriny no lasibatra izay fanafian-dalo izay. Isan'ny antony goavana tsy hafezany izany ny tsy fampihan'ny mpitandro ny filaminana ny antoerana. Raha ny fanazavana hatrany, mpitandro ny filaminana manodidina ny 420 no misana ny fandriam-pahalemana ao anatin'ireo komuna miisa 12 ireo. Iato vetivety ao anatin'ireto dokavaratra ireto isika mialohan'ny anarana ny toy ny fampahalalam-baovao izay resana mikasika ny hetsika nataon'ireo mponina teny amin'ny fokontany an-tanety komina Itosy, ho avy eo ihany koa ny sehatra ny fanatanjahantena ny paraponte izay sady fanatanjahantena no fialamboly ihany koa. Rehefa avy eo ary.
Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Ankoatra ny judo tiako koa mikarakara cantonné miaraka amin'ny jumbo poulet. Tsiro vaovao Jumbo épice misy vitamine A zato ariary. Jumbo mampatsiro ny nahandroko. En 1634, Amsterdam était captivé par une fleur, la tulipe. Riches et pauvres dépensaient et empruntaient des sommes folles pour entrer dans le commerce des bulbes. Sophia était une belle orpheline, choisie par l'un des hommes les plus riches de la ville. Amour, honneur et obéissance. J'ai décidé de louer les services d'un pâtre. Ne bougez plus. Que votre pinceau capture la beauté de ma femme. Tu as volé mon cœur. Regardez ce vieillard chanceux. N'avait-il pas une jeune et ravissante épouse? Première à fleurir, première à faner. Je t'aime aussi. Je dirai à votre mari ce que vous fricotez. Tafaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao nanao hetsika ireo mponina amin'ny fokontany Antanety, commune Bemasoandro Itosy noho ny fananganana pilôna ao an-toerany. Efa nisy ny taratasy fangatahana ny fampitsarana ny asa avy amin'ny eo anivon'ny commune, saingy mbola mitohy raha ny fanazavana izay asa izay hatramin'izao. Mikael Ramanla. Tamin'ny volana May lasa teo no nanomboka ny fanamboarana ny fotodrafitrasa izay hipetrahany ilay pilôna any tambazotra mpifandraisana iray. Tamin'ity androany ity nanao hetsika ireo mponina ary nitondra sora-bavety amin'ny tsy fanekena ny fametrahana ity pilôna ity. Tsy nisy ny fifampiarahana tamin'ny mponina manodidina raha ny fanazavan'ireo mponina manoloana ny mpanao gazety ny Kolo TV-FM. Koa mangataka izay ny ampitsarana miaraka vava ny asa ary mba ho pirofo ahafantarana efa mitsahatra ny asa ravana daholy izay zavatra rehetra efa naorina teo mba ho hitanay izany vavolombelona hoe nijanona tanteraka le asa. Amin'ny anaran'ny solotenan'ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ity sekoly misy anay ity dia manahakana marin-drano ny fananganana ny pilôna io zahay satria fitsinjovana ny taranakay malahelo zay raha sanatria izany ka ho tonga amin'izany hoe tsy fahasalaman'ny zanakay maro dia maro ny ankizy mbola madinika dia madinika primaire mianatra eto amin'ity sekoly ity dia misy koa secondaire etsy amin'ny ilany dia tena malahelo dia malahelo zay. Eto voatana loatra io pilôna io ary io pilôna io tsy mitondra fahasalamana ho an'ny vahoaka. Mety voan kansera le olona, mety miakatra tositra le olona, mety voan suika le olona. Noho izany tena lavina tanteraka tompoko fandroana no pilôna io. Efa nisy ny filatsana hoe tsy azo atao suisa nisy nefa mbola toy izany no mpano dia mangataka izay tompoko mba ho foanana izany io zavatra io mba tsy ho foana eto. Teo ihany dia tonga nanazava tamin'ireo mponina ny ben'ny tanàna ny commune Bemasoandro Itosy laza fa efa nisy ny fandefasana ny taratasy fanatsarana ny asa. Tsy maintsy antsoratra moa zavatra rehetra atao satria zay mafanjakana amin'ny fanjakana. Ny aditiko zany efa vita hoe io ny taratasy lettre arrêté de travaux. Tonga dia efa voarainy tsara, efa nisy ny desarza, nefa izy tsy mijanona. Mbola mitohy kosa nefa ny fanamboarana ilay toerana hametrahana ity pilôna ity. Tokony tsy hitsahatra amin'ny fandefasana ny taratasy fanatsaharana, ny fanorenana ihany ny commune.
hoy ireo mponina mbola hisy ny fihaonana eo amin'ny samy mponina manodidina sy ny solotenan'ny ministeran'ny fahasalamana, ny komuna ary ilay solotenan'ny tambazotra an-tserasera mametraka ity pilona ity handinihana ny vahaolana, hoy ny ben'ny tanàna ny komuna Bemasoandry Tosy. Ireo mponina nefa tsy hahandry izany fa izao naneho ny tsy fankasitrahany amin'ity fananganana ity pilona ity noho ny tahotra sy ny voka-dratsy ny onde magnétique mety amparitaka ity pilona ity amin'izy ireo. Fa miteraka fimenonenonana amin'ireo mpampiasa lalana any amin'ny lalam-pirenena fa 530 mampitohy Anantsirabe sy Morondava manoloana ny tsy fampahafantarana mialoha ireo mpampiasa ity lalam-pirenena ity ny amin'ny fisian'ny fanamboarana ny tetezana Matolona 20 kilometatra miala Anantsirabe. Vokatra izay tsy fampahafantarana tompona andraikitra ny ministeran'ny asa vaventy izay dia mitohana tanteraka ny fifamoivoizana ny toerana. Ankoatra izay dia mitombo ihany koa ny fandaniana ho an'ireo mpampiasa lalana sy ireo olona izay azo any miandry vazo na ho any Morondava ihany koa. Mangataka ireo mpampiasa ny lalana ireo no tokony isian'ny fampahafantarana mialoha avy amin'ny ministra sy ny ministera tompona andraikitra ialana amin'ny tampoka toy izao satria ny déviation ihany koa dia tsy misy any an-toerana amin'izay fotoan'izay. Mikasika ny fandaharana alaliany kosa indray dia ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra atsimo no entina aminao anatin'izay fandaharana alaliany izay raha pitso manomboka amin'ny 7 eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV ny kolotsaina, ny asa fivelomana, ny fiterahana ireo no ampahany isongadina ao anatin'izay fandaharana izay ary avy hatrany ary ny santionany mikasika izay. Araka ny antotanisana avoaka ny FNUAP na ny Programme des Nations Unies pour la Population farany mikasika ny fanambadiana loloatra eto Madagasikara. Araka amin'ny 240 ny tany vehivavy malagasy manambady eo amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 20 taona. Ahitana tranga maro amin'izay fanambadiana loloatra izay ny any amin'ny faritra atsimo. Teboka faharoa mahatonga fiterahana betsaka ihany koa ny fomba izay manome vahana ny lehilahy manambady vehivavy maro. Izany hoe afaka manambady mihoatra indray ny lehilahy ary izy amin'izay fotoan'izay no miantoka ireo vady aman-janany amin'ny lafiny ara-bola sakafo. Nambaly bilomany tegna da tamana amin'igny eo tegna da eo avao sy fisamfija tegna napela fa ny lehilahy igny tegna angalaka izy tegna nô da miay rô ahiny rô tegna samby mitratrany eo samby manany tragnony samy mamelo tegna misy te ay telo da ay telo fa tegna napela sy manao fa da fangraiky igny avao fa sy mifakahay amingraiky igny tegna fa miala Maria tegna da fa manambaly afany koa izy igny mbo te fakatayo tegna da samby saveriny eo sy fagnahy samby atsy eo zany igny zaza. Amin'ny ankapobeny mandidina ny 4 ka hatramin'ny 12 ny isan'ny zanaka ho an'ireny mpianakaviana iray aty amin'ny faritra araka ny fanadihadiana. Fanadihadiana manokana kosa indray mikasika ny asa madinika araka ny efa fanaraka ao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV. Mpivarotra satroka bonetra raim-pianakaviana iray izay navita namelona ny zanany maro tao anatin'ny taona maro ihany koa izay no entiny Yves Richard ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ity raim-pianakaviana ity no antsoina hoe sambo, 80 taona mahery ny lehilahy ary ny asa fivarotana satroka bonetra mandehandeha no namelomany ny vadiny misa 3 sy ny zanany 20 mianadahy efa ny taonany maro zao. Araka ny fanazavana, ny tsy fisian'ny asa aty amin'ny faritra ny Aviany, aty Ambovombe Androny na tapa-kevitra azy anao ny asa fivarotana itony karazana satroka bonetra itony. Araka ny fanazavana, ny fitetezana ny tsenan'omby indrindra aty amin'ny faritra ny Mbara sy ny manodidina no andafosany ny satroka amidiny. Miandry le mpivarotra omby zany no mividy an'reto. Avy zany zareo eny an-tsena zany dia mividy ry zareo fa reto zavatra fitiavan'ny baralahy zavatra reto zany fitiavan'ny baralahy. Aty mivarotra, aty Osy mivarotra, ny Petroka mivarotra dia any Ambalavao mivarotra manaraka le tsenan'omby fotsy zany. Misy zany mpivarotra na raha misy zany mpividy entana na dia hoe 20 dia afaka. Raha tsy misy moa izy dia anankiray tsy afaka. Araka ny fanazavana, indroa isam-bola ny sambo no miakatra aty Antananarivo renivohitra maka ny entana amidiny aty an-toerana. Satroka bonetra manodidina ny 20 hatramin'ny 40 no alainy amin'izany arakaraka ny vola eo amin'ny pelantanany izay amidiny manomboka amin'ny 5,3 alina ariary
hatramin'ny 4,000 ariary arakaraka ny adivaritra ataon'ny mpanjifa. Miovaova araka izany ihany koa ny isan'ny satroka lafin'ny samby eto raha ny fanazavana. Di satroka reto zany vidiko an'Antananarivo 4 alina. Dia azoko atao mivatra aty ale 4 alina, 3 alina dia fa mandefa ohatr'izay. Tombana io zany dia 5,4 alina ny tombana. Raha fa mandafo aho zany dia mivatra raha hoe 5,3 alina. Fiainana moako tsy ampy. Raha ny ampy ny entana dia zato ny lafo aty na dia zato entana fa nefa tsy manam-bola aho zany dia titondra aho 70, 30, 20 zany dia farany. Raha ny fanazavana hatrany, tsy misy asa ratsy fa ny fikirizana sy ny filofosana no ahafahana mivoatra amin'ny asa tao ary mihoatra amin'ny fiainana raha ny fanazavany sambo. Fa ny rin'ity mpianakaviana ity hatrany araka izany, ny ampitombo sy ampivelatra ny fivarotana satroka any amin'ny faritra Orombe sy ny manodidina. Ny mikasika ny parapente na ny elonaina kosa indray no entina aminao manaraka atao anatin'ny tsy fanadihadiana ity vosikajy ho sport extrême ny parapente fanatanjahantena miaro fialamboly ihany koa izay efa manomboka mahaliana ny malagasy ankehitriny. Michela Ranartsona. Sport extrême efa fanatandaza maneran-tany ary manomboka tafiditra tsikelikely eto Madagasikara ny parapente na ny elonaina. Miankina betsaka amin'ny fitsokan'ny rivotra ny ahafahana manatotosy ity fanatanjahantena ity. Ny parapente araka izay anaran'izay izy hoe para plus pente, izany hoe miakatra any amin'ny toerana avo ianao zany dia mila pente, izany hoe ahafahanao mitekôla zany amin'izay fotoana izay, izay mamparapente azy. Sport azy dia ianao ilay miakatra, izany hoe miakatra eny ambonin'ilay tendrombohitra dia avy eo ianao manidina aminy amin'izay, izay mahavazira azy fa tena sport izy. Izy mifidy toerana, izany hoe arakaraka an'ilay toerana hoe mety misy pente ohatran'izay mamparapente azy izay, ary mila famantarana rivotra ihany koa, izany hoe mila toerana zany face est, satria matetika eto Madagasikara domina est foana le sens du vent zany, dia mila toerana face est foana zany antsika amin'izay fotoana izay. Ireo vahiny no tena voasarika hatreto raha ny fanadihadiana natao saingy efa maro ihany koa ireo malagasy manomboka liana. Na izany aza, misy sakana lehibe amin'ireo maheno fa misidina na manao vol libre ny tanjona. Tokony velatra, tokony maro tokoa ny olona hanao an'ilay izy, nefa ny olana kely zany amin'ilay toe-tsaintsika, izany hoe arakaraka ny fahasahianao no ahafahanao manao an'ilay izy. Ianao matetika zany raha vao misy manontany miteny ianao amin'ny olona anankiray hoe andao anidina, hafa be zany fomba fahainoan'ilay olona an'izay zavatra izay, ary tonga dia mipetraka ohatrany hoe micréer problème ao aminy direct hoe raha sanatria mianjera, sanatria tapa-kenina, sanatria tsy haiko maty eny, ohatran'izany fomba fitenin'olona. Izay zavatra izay zany dia efa mahavitsy an'ilay olona hanao an'ilay activité. Fa raha ny tena tokony ho izy tsy tokony hanan'eritreritra an'izany ilay olona satria mitovy amin'ny sport rehetrarehetra izy ity. Raha ny fanadihadiana ao anatin'ny herinandro no ahafahana mifeny fanaovana parapente, tsy mifidy na ankizy na lehibe, fa afaka manao izany avokoa saingy tsy maintsy hotrony ny mpampiofana efa zatra raha. Eo amin'ny maresaka resam-pirenena kosa indray any Egypte dia islamista miisa 570 no voahelika ho faty androany izy ireo izay voapanga ho mpikambana ao anatina vondrona mpampiorohoro any an-toerana. Tafiditra ao anatin'izany ny mpitarika ny antokon'ny mpitondra teo aloha Mohamed Morsi. France 24. Androany, islamista manodidina ny 570 no nomelohy ny fitsarana egyptiana ho faty. Isan'izany, ny mpitarika sy londoa misorona ao amin'ny antokon'ny mpitondra teo aloha Mohamed Morsi ao amin'ny antoko Justice et Liberté. Izy ireo izay voapanga ho mpikambana ao amin'ny tambazotra na mpampiorohoro any an-toerana, izay saziany lalàna. Taoriany fangatahany ny fitsarana any an-toerana ny hevitry ny mofti egyptiana
no namoana izao fanapa-kevitra izao. Afaka mampiakatra ny raharaha kosa ireo voapangy ireo. Manodidina ny 770 ireo no tsaraina vokatry ity raharaha ity. Isan'izany ny mpanao gazety Pakasary iray niasa nandritra ny fitifiran'ny mpitandro ny filaminana olona 100 maro tany amin'ny taona 2014. Fikambanana tsy miankina maro ankehitriny no miady amin'ny fanafahana ity mpanao gazety ity any an-toerana. Raha tsy haivina olona manodidina ny 700 no maty voatifitra tao anatin'ny fihetsiketsehana ny 17 aogositra 2014. Tany amin'ny taona 2014 ihany koa no nisamborana ireo olona voapanga ho mpampirory ireo. Dia iny maresaka resam-pirenena iny ihany koa no entina indray manakatona ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny tsy alina ity ankasitrany ianao tompo kilasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny 10 ora latsaka 10 ora alina rehefa avy eo no anarahanao ny horonan-tsara eto amin'ny fahitalavitra Kolo Juillet fever. Dia izay ihany koa no entina indray mametraka ny veloma mahafinaritra ho amin'ny raha-pitso indray veloma tompoka. Narainao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.